manonona ny fiatanany tompo anao sy ny akonanao ary fanirinay ety ampiandohana no ahitanao ny tokantranonao feno fanambinana sy fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy. Mandritry ny herinandro ity dia hiaraka eto isika hifampahery amin'ny alalan'ny soratra masina mitondra lohateny hoe aza matahotra. Raha mijery ny zava-misy marina mantsika raha lasana bava malala amin'izao fotoana izao, raha mihaino ny zava-misy dia miova ny zavatra rehetrarehetra ary tsy mba hoe miova miatsara izany fa miova miaratsy miaratsasany ary vokatr'izany faratsiana izany dia lasa matahotra isika, lasa matahotra. Inona ny tranga rahampitso misaotra an'Andriamanitra antsika satria manana ny taridalana azo antoka dia ny teniny izany mba hatonga antsika tsy hatahotra. Ary raha sanatrika mety eo amin'ny toeran'ny famoizam-po ianao, raha sanatrika efa eo amin'ny toeran'ny fahadisom-panantenana ianao, dia aza matahotra fa hiverina indray izany fanantenanao izany. Alohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hiaraka anonjika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao zay ny amin'izao fotoana manokana izao izay ahafahanay mihaino ny teninao, aoka hamela ny heloka ianao, aoka hamindra fo aminay ianao, ary aoka ilay fananao mahery mba hitarika izao fotoana izao ka hatonga anay tsy hatahotra amin'ny tsangan-javatra izay miseho. Tononona sy angatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha isika raha lasiana vavy malala hijery izay voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ka manomboka eo amin'ny 19. Raha tsika tsara ty tantara ity dia tsy ho kivy itsika, tsy ho diso fanantenana isika fa tena ahery isika ary tsy hatahotra. Andeha vakitsika ny tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ka manomboka eo amin'ny 19 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpanjaka ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no itobiko. Ary ilay lelan'Andriamanitra kosa naniraka tany hoe tandremo fa andreo makany ananina ianao fa any no idinan'ny Sirianina. Ary mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lelan'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina azy tsy indray mandeha na indroa aza. Eto ry hava-malala dia ahitantsika ny tantaran'ny Sirianina sy ny Israely. Fantatsika zany Sirianina zany fa anisan'ny firenena anankiray izay manao ny fomba rehetrarehetra mba hiadivana amin'ny voakan'Andriamanitra. Zany hoe maneho ny Satana zany ty Sirianina ty. Etsy an-daniny kosa ny Israely izay maneho an'Andriamanitra mitondra ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Ankehitriny dia miady ireo firenena ireo. Raha mijery tsika eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 10 izay novakitsika teo dia zao isaky ny manao programa ny Sirianina hiady amin'ny Israely dia tsy tanteraka foana izany programa izany satria eo amin'ny 19 dia zao misy lelan'Andriamanitra ao amin'ny Israely ao. Ary izy io no mampiambina isaky manao programa ny Sirianina dia mampitandra izy manao hoe aza makany, aza makany, aza makany. Farany tsy misy tomombana ny programa izay nataon'ny Sirianina. Dia izao no vokany eo amin'ny 19. Dia sosotra indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa dia niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava izay zavatra eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Dia sosotra indrindra ny mpanjakan'ny Siria. Sosotra izy ary tezitra mafy ny amin'ny tsangan-javatra izay miseho. Vokatr'izay eo amin'ny 12 dia ompanompony taminy, omponompo anankiray. Tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay telo lazainao ao amin'ny trano fandrinao azy.
hoy izy ty mpanompo anankiray ty hoe tsy misy mamoaka sekreto amintsika, tsy misy mitatitra makany amin'ny mpanjakan'Israely eto amintsika, fa misy lehilahy anankiray antsoina hoe Elisa ao amin'ny Israely ao. Za milaza aminao ry mpanjaka fa fantatry io Elisa ho avokoa ny zavatra ataotsika. Eny fa na de ny zavatra teneninao ao ampandrinao aza dia fantatra zany Elisa izany. Rombotra amin'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay ary namoaka didy eo amin'ny 17 izao voalaza eo amin'ny 17 ary ro mpanjaka andeha izaho izay toerany mba nirahako isambotra azy ary nolazaina taminy hoe indro ao dotana izy, indro fa hosamborona ity Elisa ty ary atao sambobelona ao adotana. Ary voalaza eo amin'ny 14 fa dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ary tonga alina ireo nanodidina ny tanàna. Izany no tsangan-javatra izay nisy eo amin'ny 15 dia izao no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovy lehilan'Andriamanitra ka mivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia olay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana ny ataotsika? Indro zany fa ny fomaraina ity mpanompo lehilan'Andriamanitra ty. Rehefa ny fo izy dia nahatazana miaramila be dia be, nahatazana soavaly be dia be ary azo antoka fa fahavalo ireto tonga manafika ireto. Eo amin'ny 15 tapa amin'ny faharoa izy hoe olay zatovy taminy indrisy. Izany teny hoe indrisy zany dia toa milaza fahaketrahana, toa milaza faharesena. Izany no zavatra hitan'ity mpanompo lehilan'Andriamanitra ity. Izao ry ava-malala ny voalaza eo amin'ny 19 ary hoe Elisa aza matahotra fa ny momba antsika debe no ny momba azy. Indro rehefa nahita an'izany miaramila sy soavaly be dia be manodidina ny tanàna zany Elisa dia tsy tahitra akory izy ary tsy nakasahatra akory, nilaza manao hoe aza matahotra, aza matahotra fa ny momba antsika debe no ny momba azy. O ry ava-malala isany, teny fikasana manahoana loatra izany fa rehefa tojo olana Elisa ny teny nambarany voalohany dia zao aza matahotra. Ary ny zavatra mahafinaritra ry ava-malala eo amin'ny tapa amin'ny faharoa izy fa ny momba antsika debe no ny momba azy. Mba efa noeritretinao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Mba efa nosaintsainao lalina ve hoe Elisa sy ilay zatovy aminy ao kanefa ny miaramila manodidina ny tanàna? Mba matematika manahoana loatra zany hoe ny miaramila manodidina ny tanàna mety efa mampolopolo maro kanefa izy anankiroa kanefa de voalaza fozy hoe ny tsika de be lavitra ny momba antsika. Ry havana malala, ny lesona tiana hotsoahana ao anatin'izany dia zao: rehefa tojo olana isika dia andeha hiantoraka eo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Maro ireo teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly, maro ny teny milaza hoe aza matahotra. Ary raha mijery ny Baiboly araka ny fanadihadiana natao momba kasika amin'ny Baiboly, ny teny hoe aza matahotra dia miverina 527 izany. Ary raha matsikahatra tsara koa isika ny taona ray dia misy andro 527, izany hoe ao anatin'ny andro ray zany dia misy teny anankiray manao hoe aza matahotra. Andeha hiantehitra eo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika. Aza matahotra fa ny momba antsika dia be no ny momba azy. Andeha vakitsika ny 17. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao ampahirato ny masony mba hitany. Izay ihany koa zany ohatra lehibe ary lesona lehibe tsy ho antsika rehefa tojo olana dia zao nivavaka Elisa. Isaky ny tojo olana dia nivavaka. Jehova mifona aminao ampahirato ny masony mba hitany. Masony iza moa no ampahiratona? Mason'ilay zatovy. Matoa ampahiratana amin'ny masony
de jamba zany izy tsy mahita ny zavatra tokony ho hitany ny zavatra hitany ry hava-malala de zao loza ny zavatra hitany de fahavalo faharesena ny zavatra hitany de fahaketrahana fahakiviana ary tam'izay fotoana zay de nivavaka Elisa hoe Jehova ampahirato ny masony ty mpanompo ity de tsy iza zany fa Geazy ampahirato ny masony mba hitany de zao nytony eo amin'ny 1:70 tapam faharoa ary Jehova nampahiratra mason'ilay zatovo ary de nahita izy ka indro ny tendrombohatra feno soavaly ary kalesy afo manodidina any Elisa manahoana loatra re zany tsanganjavatra zany rehefa nampahiratony Jehova mason'ity Geazy ity de nahita izy fa indro ny tendrombohatra feno soavaly raha matsikahatra tsika ny zavatra misy de zao ny miaramilan'ny Sirianina de manodidina ny tanàna fa ny miaramilan'ny Jehova kosa de manodidina ny tendrombohatra ny soavaly Sirianina de soavaly hazo fa ny soavaly hitan'ity Geazy ty eto dia soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa azo antoka fa fandresena avy atrano no hita satria izany hazo any dia hotoran'ny afo ary dia ho levina andeha amaky izay voasoratra eo amin'ny 1:20 sika dia nidina nakany amin'ireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifona aminao ataovy manjambena ireto olona ireto ary de natao manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa izany hoe ireto miaramila ireto ndray zany nahiratra tonga teo fa rehefa tonga teo amin'ny Elisa sy ilay zatovo dia indro fa nataony Jehova manjambena lasa jamba angambany hatramin'ny jeneraly hatramin'ireo miaramila rehetrarehetra de indro jamba avokoa ary rehefa jamba moa araka izany de tsy mahita ary de izao voalaza eo amin'ny 7:70 ary hoe Elisa taminy tsy tia ny lalana ary tsy tia ny tanàna fa manaray anareo de hitondra anareo any amin'ny lehilahy tadiavinareo ao dia nentiny nakany Samaria ireo izany ry hava-malala no zavatra misy Elisa lasa nitarika eo aloha de hoy Elisa hoe aty ny lalana akosy atoraty zay rehetra nytenenin'ny Elisa dia manaraka fotsiny ireto miaramila sy soavaly zay noentiny izany hoe raha andeha hanafika zany zao de indro fa voatafika tanteraka raha nieritreritra ny andresy de indro fa faharesena no hita ary raha mamaky sika eo amin'ny 20 rehefa nandeha zao nandeha de zao voalaza ny 20 ary raha tonga tany Samaria izy ireo de hoe Elisa Jehova ampahirato masony izy reto mba hitany ary Jehova nampahiratra masony dia nahita izy ka indro taovony Samaria izy ry havana malala iza mo Samaria i Samaria de tsy iza fa renivohitra Israely tonga eo ampovoan'ny Israely tonga eo ampovoan'ny fanjakan'ny Israely ankehitriny ireto fahavalo reto ary dia rehefa tonga teo dia nampahiratona masony gaga izy fa eo ampovoan'ny fahavalo izay fahavalo saika fahavalo zay saika nataon'izy ireo fahiran kanefa mifanohatra an'izany no zavatra misy ry havana malala ny lesona faharoa zay tiako tsoana de zao aiza ho aiza ny toerana misy anao move mbola eo amin'ny toerany Geazy ianao izay tsy mahita afa-tsy ny faharesena loza fahavalo fahaketrahana fahakivina samba efa eo amin'ny toeran'ny Elisa zay tsy mahita afa-tsy ny tana maherin'Andriamanitra tsy mahita afa-tsy ny fiarovan'Andriamanitra tsy mahita afa-tsy ny anjelin'Andriamanitra zay miaro izany ry hava-malala ny dikan'izany hoe indro ny soavaly manodidina ny tendrombohatra ka lesy afo manodidina ny Elisa midiky zany fa misy anjely izay miaro atsika ary ny salamo fa 4:7 de mazava amin'ny fanambarany soatra masy manao hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina an'izay matahotra azy rehefa matahotra an' Jehova tsika
dia manodidina antsika ny anjelanitra manontolo koa andeha mba ho eo amin'ny toeran'ny Elisa. Manasa anao mba hanao dingana indray mandeha ka tsy ho eo amin'ny toeran'ny Giazy tsony fa eo amin'ny toeran'ny Elisa, ka zao ahita ny tana maherin'Andriamanitra antsika ao anatin'izao fotoan-tsarotra izay lalovantsika izao. Andeha ho jerentsika eo amin'ny andininy 2 andiny 20 azafady. Ary no nahita azy ny mpanjakan'ny Israely dia hoy izy tamin'ny Elisa, rikaka eo, asiko va izy, asiko va izy. Fa izy namaly hoe aza asianao izy, moa asianao va izay nobaboanao tamin'ny sabatra ao sy ny tsipikanao. Roso mofo sy rano eo alohany mba hohaniny sosotrony ary andehanany any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehaniny ary dia nakany amin'ny tompony izy, koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria. Izany ry havana no ny hafaran'ny tantara. Mahafinaritra ny hafaran'ny tantara. Raha ny zavatra tokony ho hita zany zao dia tokony hoe ra latsaka, misy fifandonana mafy dia mafy eo amin'ny Israely sy ny Siria, kanefa dia mbola naseho an'ny Israely tamin'ny alalan'ny Elisa tamin'izay fotoana zao hoe tsy mety ny mandratra an'izy ireo, tsy mety ny miady amin'izy ireo, ny mifanohatra amin'izany aza. Dia zao andeha horosona mofo sy rano eo alohany, satria reraka izy ireo nandeha, reraka izy ireo, ana izy ireo, ka zao andeha horosona mofo sy rano. Dia lasa fanasana nafinaritra, nisy fanasana lehibe tamin'izay fotoana izay. Izay ry havana no ny hafaran'ity tantara hitantsika teto. Ry havana malala, lesona anankitelo no andeha hotsoatsika ao anatin'izay tantara izay. Manoloana sarotra isika, maro ny sehatra izay lalovana, andeha hiantehitra amin'ity ny fikasan'Andriamanitra antsika manao hoe asa matahotra. Ary ny lesona lehibe faharoa izay tiako hotsoahana dia zao, andeha isika tsy eo amin'ny toeran'ny Giazy intsony, izay tsy mahita afa-tsy ny fahakiviana, ny fahaketrahana, ny faharesena, fa andeha hanao dingana indray mandeha isika mba ho tonga eo amin'ny toeran'ny Elisa, izay mahita ny tana maherin'Andriamanitra afaka mamonjy antsika. Ary ny lesona fahatelo farany izay hosintomontsika dia zao, raha matsikahatra isika dia intelo Elisa no vavaka, ny satelo amin'ny soratra masina dia midika ho fahafinoana. Koa tamin'ny fotoana rehetra zany dia nivavaka Elisa. Raha tiantsika ny andresy dia andeha re ho fenoana vavaka amin'ny fiainantsika, andeha ho fenoana vavaka ny fiainan'ny tokantranontsika, mba hahatonga antsika handresy ka tsy hatahotra intsony. Andeha ho antsika mbavaka manokana izany fanoloran-tena izany. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misehatra atsarotra tokoa ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Mitady hamoy fo, mitady ho ketraka, mitady ho kivy. Misaotra anao izay satria mampahery ny teninao. Niza miantoraka eo aminao, na manahoana ny alebiaza amin'ny fahavalo, rehefa ny tana maherinao no mitsotra dia ho resa ny fahavalo zany. Tompo malalo, ampitomboy aty anatinay ny finoananao, fa mila miantehitra amin'ny teny fikasanao izay. Ataovy ao anatinay ihany koa ny fo feno vavaka. Aoka Tompo, mba ho feno vavaka ny fiainanay isanandro miaraka aminao, satria izany lakile any fandresena, ary hatonga anay tsiraray avy, tsy hatahotra manoloana antsangan-javatra izay misy. Ka ianao ane hitahiry izany teninao izany, Tompo malalo, ka manomboka androany dia ho lavitra anay ny tahotra. Tononona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.